Mbola amin'izay tontolo ny fampianarana ambony izay an-trano fa eo misehatra ny fizahan-tany kosa indray dia tamin'ity androany ity no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tetsen'ny INTH Peflo ireo mpianatra 570 ny ofana manokana ho mpitarika na guide touristique izany. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany maraina ireo mpianatra miisa 570 ny ofana ho mpitarika na guide touristique teny amin'ny INTH Peflo. Tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ankapobeny fitondram-panjakana ity fanofanana ity, indrindra eo amin'ny lafin'ny fanomezana asa ny tanora, ary tafiditra ihany koa ao anatin'ny paikadin'ny ministeran'ny fizahan-tany eo amin'ny fampiroboroboana ity sehatra ity. Kamalala moa zany misy an'io fanomanana guide touristique zany fanofanana zay misy za 500 euro dia 570 no tafavoaka zany androany. Ny tanjo anatin'ilay izy dia anankitelo. Anankiray voalohany dia fanamby napetraky ministera zany amin'ireo sehatrasa rehetrarehetra manodidina ny fizahan-tany dia ny amin'ny antsointsika hoe famoronana asa ho an'ny tanora zany manodidina resaky fizahan-tany. Teboka faharoa dia ilay fanomanantsika ny francophonie zay ataontsika ato ato zany dia fanomana ny ministeran'ny fizahan-tany amin'izay rehetra zay. Fa ny fahatelo lehibe koa dia rahantsika malala ny politika mpanjakana ankehitriny dia ao anatin'ny sehatra ny antsointsika hoe RRI zany mitanjona fahatelo kendrena amin'izao fanofanana rehetra tanorantsika zay sehatra amin'ny fitarihan-dalana amin'ny alalan'ny fizahan-tany zao. Afina zany formation dia orina zany zareo dia mety ambony zany. Ya, ny fahareta amin'ny antsika teo zany dia tao anatin'ny 2 volana teo zany nanofanana zao ary nanafaratsika zany no namana avy any Dilambato fa niarany salata amin'ireo malagasy reo. Dia reo zany vita androany ny fiofanana dia tonga dia hisehatra zany zareo satria raha malala eny amin'ny sehatra any amin'ny toerana misy mpizahan. Marina kosa fa tsy mbola ampy ireo olona voafantina mikirakira ity sehatry ny fitariana na ny guide touristique ity. Nampanantena noho izany ny ministeran'ny fizahan-tany fa ho tohizana ny tetikasa fa tsy hijanona amin'ity andiany voalohany ity.